Mienjana nitady eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka efa bolana taty aoriana ny tsanganan'ny Antenimieram-pirenena mbola tsy milamina momba ireo solombavambahoaka. Androany dia nisy ny fivoriana nandinian'ireo député ny mahakasika ny olana anatin'ny Antenimieram-pirenena. Nafana ny adevitra teo anivon'ny Antenimieram-pirenena mikonokonona firosoana amin'ny latsa-bato-pitokisana na ny motion de censure ho an'ny gouvernement tany anivon'ny Antenimieram-pirenena. Androany dia nanatanteraka fivoriana tsy azon'ny besinimaro natrehana ny solombavambahoaka. Raha nitatitra ny atoandro dia nifantoka amin'ny raharahan'ny Antenimieram-pirenena ny fivoriana izy ireo. Io voasoratra amin'ny solaitra be io ny ordre du jour androany dia manao réunion séance à huis clos ny député mandiniky ny raharaha anatiny misy ny raharaha ny-tokantrano dia misy koa ny fandinihana ny ordre du jour toy ny mahakasika ny resaka fandriam-pahalemana dia ny resaka fiarovana ny harena ny firenena zay. Zay aloha mbola tsy nahita an'le fanaovan-tsonian'ny motion de censure hatramitsika amin'ny teny zao fa be moa no miresaka an'io fa aleo tsika miandry ny zavatra tena hoe officiel zay vao hita eo fa hatram'izao aloha mbola tsy hitanay le hoe motion de censure. Mety isy fanapa-kevitra zany mety isy fanapa-kevitra raisinato. Araka ny fanazavana azo, anisan'ny nodiniana ny momba ny tsy fahampian'ny vola ampiasain'ny Antenimieram-pirenena, ny tsy fahazoan'ny solombavambahoaka ny zony sy ny tombotsoany, eo ihany koa ny tsy fahazoana ny karatra mahasolombavambahoaka ary ny tsy fahazoana ny fitaovana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany. Anisan'ny manahirana nampiakaran'ireo solombavambahoaka feo ihany koa ny tsy fampiaran'ny gouvernement tamin'ny tolo-kevitra momba ny tsy fahandriam-pahalemany. Fitavozavozan'ny gouvernement manatanteraka ny asany araka ny nambaran'ny solombavambahoaka iray no anisan'ny mamperitreritra ny parlemanta ary mampipoitra ny hevitra mety hirosoana amin'ny latsa-bato-pitokisana.